wayehleli ngaphansi komthunzi lo uyangimangalisa. Hawu ngayibuza igama layo ayiphendulanga yabheka phansi yaseyakhala izinyembezi Nomathemba wangishiya zele ngedwa Nomathemba wangishiya zele ngedwa Nomathemba wangishiya zele ngedwa Nomathemba wangishiya Simnambile ngedwa Nomathemba Sekwalo Nomathemba azabhale nencwadi encane uya Nomathemba Semnambile Nomathemba azabhale nencwadi uya Nomathemba Amasenambile Nomathemba kodwa uya akaba uya Nomathemba Amasenambile Thembala azabhale nencwadi uya Nomathemba Senambile Nomathemba azabhale nencwadi uya Nomathemba Amasenambile Mama Nomathemba azabhale nencwadi uya Nomathemba Amasenambile Nomathemba azabhale nencwadi Senambile Nomathemba wema azabhale nencwadi Senambile Nomathemba azabhale nencwadi Okuya njalo Athemba wamema uya Nomathemba uya Nomathemba
Struggle that was being waged, and we were part of that. And this is a song that we wrote for truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela. And we'd like to open the show tonight with a tribute to him.
Thank you. God bless you. Thank you. You say anything? You want to say anything? Well, it is music and dancing that makes me at peace with the world. And at peace with myself. But I don't see much movement at the back there, you know? I would like us to join. Let's just repeat. Let's just repeat it. Okay. Let's all join. Enara, mirabantsika rehetra amin'izao arivarivo izao. Fananiko nalefy zany hira ny Johnny Clegg zany ary fananiko nalefa ihany koa ny spitsakely nataony Ndray aman-dreny Nelson Mandela teo. Resaka kely momba ny Afrique du Sud tsika sy Nelson Mandela satria lasa mibahatoerana be ao anatin'ny fiainam-pirenena malagasy ny zavatra nitranga nanomboka tamin'ny faran'ny volana Desambra mandritra an'izao fotoan'izao. Afrique du Sud à gauche, Afrique du Sud à droite. Maro isika malagasy no tsy mahalala an'izany atao hoe Afrique du Sud zany. Raha ohatra fotsiny hoe hiteny anankiray ahako aminareo amin'izany fandrosoana izany Afrique du Sud zany dia raha ohatra zao hiteny aminareo efa nahazo ny vaksiny ny Africain du Sud, ny malagasy mbola mizesy tamin'ny Covid amin'ny inona ty le tambavy tsy fatampeviny ty ny Afrique du Sud efa manana an'izany atao hoe autoroute 4 voies aller 4 voies retour. Ny Afrique du Sud efa manana an'izany atao hoe anisan'ny port hub lehibe aty Afrika ary manana ny port aéroport no tiako tenena teo sy ny port lehibe ihany koa aty Afrika. Firenena mandroso Afrique du Sud ary firenena manan-karena. Ary Afrique du Sud dia manana vahoaka tanora mavitrika sy tena hoe mandray andraikitra tanteraka ao anatin'ny raharaham-pirenena ary mazava ho azy fa Afrique du Sud dia tanàna tandalana. Firenena tandalana. Nga Nelson Mandela dia teraka tamin'ny 18 juillet 1918 ny fiantsoana azy tamin'izany fotoana izany dia Union d'Afrique du Sud. Izy no lehilahy fantatra hoe nitarika ny ady momba ny contre ny apartheid tamin'izany andro ary izay no nahatonga anazy hoe filohan'ny ANC African National Congress ary interdit tamin'izany mihitsy izy tao amin'ny andron'ny fiainany satria izy zany tena lehilahy tena tsy nilefitra mihitsy izy ary nanomboka tany amin'ny taona eritrereto 1779 1964 zany hoe mbola vao 2 taona fotsiny dia nigadra mandra-pahafatiny ny eloka azon'ny Nelson Mandela. 17 taona après izy libéré zany hoe ny 27 avril 1994 non 17 taona après izy libéré ary ny 27 avril 1994 izy voafidy ho filoham-pirenena ino izy teo sud-africain zany. Ny tiako azafady kely
vetivety a misy olona maka ny teny hoe mba invitena hono izy rehefa manomboka dia ny 7 avril 1994 izy no lany filoham-pirenena ny Afrique du Sud ary lazaiko aminareo hoe ino dizy teo vetivety tokoa ary nijanona tamin'izany asa zany tamin'ny taona 1999. Inga Nelson Mandela koa dia nahazo ny prix Nobel de la paix tamin'ny taona 1993 ary taorindrinany hoe talohan'ny taona vitsivitsy alohan'ny nahafatesany dia tsy nandray anjara intsony izy tamin'ny fiainana politika fa nandenaka any amin'ny resaka ino dizy teo resaka association caritative ary tamin'ny taona 13 no maty Nelson Mandela, zany hoe ny 5 décembre 5 taona izy tamin'izany andro zany. Inona zavatra tena nampiavaka ny Andriamatoa Nelson Mandela dia niady nataony tamin'izany atao hoe apartheid zany. Ary Andriamatoa Nelson Mandela dia tsy ninegosie mihitsy ary raha ohatra tianareo fantatra zao hoe dia raha ohatra zao tamin'ny 21 mars 1960 dia hoe tsy maintsy mitondra passeport obligatoire le antsoina hoe passe lao acte ny Africain du Sud dia nanao manifestation goavana ry zareo tamin'izany ary ny tolona nataony Andriamatoa Mandela dia nitarika hatrany amin'ny sanction nataony ONU ny Afrique du Sud tamin'ny 2 novembre 1962 ary ny 12 juin 1964 no condamné à perpétuité nga Nelson Mandela. Kanefany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa de Klerk tamin'ny 1er septembre 1989 izay après une démission nga Botha, zany Peter Botha zany tena nalaza mihitsy zany tamin'izany andro zany. Izy indray zany Claude Rassomahefaty zany azo amin'ny sary daholo lesonareo fa nareo mbaka rajela dia lasa iray trambesile. Aleo anao mialaty fa tsisy ilananao ato. Zay. Dia ny 11 février 1990 libéré Andriamatoa Nelson Mandela. Zany hoe herintaona taoriany nandraisan'ny de Klerk ny fitondrana satria nga de Klerk zany tena hoe il a vraiment abandonné le régime d'apartheid en Afrique du Sud dia le 1er juin 1991 zany aboli ny apartheid tany Afrique du Sud. Ary ny zavatra tena hendrana ary ny tena hoe Nelson Mandela dia voalohany aloha izy nahazo le prix Nobel de la paix fa en même temps koa izy tsy nanavaka ary tsy nisaraka tamin'ireto fototra fa zavatra tsotra no nataony nifandray tanana nanao grande réconciliation nationale. Inona ny antony hitantarana an'izany? Ny hitantarana an'izany dia voalohany indrindra raha mitazana ianao an'izany Afrique du Sud zany Cape Town, Johannesburg, fandrosoana zany firenena zany, tena variana ianao ary tena tonga saina ihany ianao hoe fa ahoana le Madagasikara keliko hoe
le Madagasikara keliko ve zany tsika même pas Madagasikara 3 heures 2 heures de vol miala amin'ny 2 heures à 3 heures de vol miala amin'ny Afrique du Sud dia nefany fahantrana tanteraka mba misy ao Madagasikara. Ary raha mba misy lalana dia zara fa mba lalana azo eritreretina hoe toy ny lalana route nationale any Afrique du Sud. Zany hoe tena taraikitsika zany ary valakitsika. Ary ny zavatra tena mahakarary ny saina amintsika malagasy dia zao, tsika rasista. Indrindra amin'ny ao amin'ny renivohitra Madagasikara. Raha ohatra fotsiny zao tamin'ireny Côte d'Ivoire nanao baolina, ny fanjoy ary ny faneratra tamin'ny Barea ireny dia propos rasista maro. Traiten'ny mainty ho gidro, traiten'ny mainty ity anarana, de tous les noms ozy ny fitenenana. Kanefa le malagasy manoratra an'ireny, le malagasy miteny an'ireny tsy dia lasa lavitra hoe ahoana. Fa tena nioriny ara. Ils ne voient que le bout de leur nez ozy izy ny fitenenana, hoy ny vazaha. Ny tanora sud-africaine zany sady mahay fianarana, no mahay mitady vola, no dinamiky. Ny tanora sud-africaine tompona andraikitra ao amin'ny fireneny, amin'ny fitantanana ary mifandraisana andraikitra. Misy karana koa ao anatin'ny économie sud-africaine. Fa le azo lazaina zany hoe société sud-africaine dia société multipote. Misy ireto vazaha d'origine hollandaise, d'origine britannique. Tsy noroahan'nga Mandela zany fa andaotsika hifandray tanana ozy hiavantsika, nation iraitsika, peuple iraitsika. Fa ny Madagasikara, c'est tsy lasa lavitra akory. C'est vraiment le bout de leur nez. Ils sont racistes déjà contre les côtiers et en plus contre toute personne qui sont noires. Ary tena manimba zavatra mihitsy zany ao anatin'ny fiainam-pirenena malagasy. Miresaka ny Afrique du Sud tsika ho azy satria misy andraikitra lehibe raisin'ny firenena afrikana tatsimo ny amin'ny hoavin'ny Madagasikara. Izay mahatsara ny hoe tsara ampahafantarina any malagasy hoe tahaka ny ahoana izany firenena izany. Izany firenena izany dia anisan'ny irery. Non, après un Kenya. Ny Kenya zao dia rehefa nisy ny doublon dia nijoro ny ACC hoe avereno ny fifidianana. Taty Madagasikara tsy tako izany. Afrique du Sud rehefa tafalatsaka tao anatin'ny magoy ny filoham-pirenena dia nanipartihana azy nietsika ary niangavy azy hiala teo amin'ny fitondrana. I Afrique du Sud no firenena afrikana no afaka manenjika ny filoham-pireneny amin'ny anaran'ny sehatry ny fitsarana, eny amin'ny sehatry ny fitsarana arak'izay mamety an'izany. Madagasikara mbola lavitra ny hafin'ny kitay. Ny filoham-pirenena mihitsy any Madagasikara no milalao ny fitsarana, ny amin'ny sehatry ny fitsarana. Ka izay tiany ny filoham-pirenena sy ny tanakavanana gadraina dia migadra avokoa. Tena migadra avokoa.
ho an'ny firenena afrikanina tatsimo dia ny sehatry ny lalàna, ny fampianarana, ny fahasalamana tena zava-dehibe. Tena zava-dehibe. Hany ka raha mahita ny infrastructure ianao sy ny zavatra mijoro sy ny karazany dia gaga ianao hoe mivoatra sady lasa lavitra ty firenena ty. Raha ny lalàna ary ekonomika fotsiny zao, droit des affaires any Afrika Atsimo ampitahainany amin'ny Madagasikara dia very siècle iray Madagasikara. Tena very siècle iray Madagasikara. Ny tiako tenena aminareo dia raha ohatra ny amin'ny raharaha fitsarana ireto malagasy mitondra ny volamena 7.7 kilao faingo 5 nandalo an'izany firenena zany ka tratran'ny arrestation dia zavatra iray ny teneniko amintsika malagasy hoe tsy possible ny business. Taka ny fanao ny reto mpitondra fanjakana malagasy dia mivoaka daholo lepitsara ao Madagasikara. Mba makanisana inonareo eny amin'ny faritra Anosy eny amin'ny ora fiasan'ny mpitsara surtout ny alatsinainy dia alaivo sary daholo ny tomobile eo tokotany. Fa misy à peu près ao amin'ny trano mpitsarana io tsy izy rehetra eo amin'ny tsara 5 na 20 eo tena tomobile farany zay raikitra zay tsy azonao eritreretina akory ho voavidina karama na mpitsara. Mba haraony izy mandeha mody any an-trano hoe tsy azonao eritreretina akory hoe zao ny habehana trano na mpitsara. Ny mpiasa mirangirangy, ny mpanao lakozia mirangirangy, ny mpanao zaridaina etsy an-daniny. Mba haraony ny DG ny douane ireny taloha na amin'izao fotoana izao. Tsy nisy zany hoe DG ny douane ka nivoaka n'andro na ny DG ny impôt fa fanindry fio amin'ny karamany ane ny cadre de vie iainany dia vous allez voir qu'ils sont vraiment loin, 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 largement loin par rapport amin'ny karamany ny fiainany. Raha mahita ianao zany mpiasan'ny douane qui claque des millions en jouant au poker, en jouant à la roulette, tsy tena hoe russe fa la roulette dans des casinos, claquant des millions pratiquement tous les soirs. Gaga ianao. Faniny ianao hoe fa ahoana ary zany? Raha mahita ianao mpitsara, surtout ny vavy, mividy akanjo eny amin'ny Zoom amin'ity le 8 millions ny unité, 10 millions ny robe ray, voaka avao izy folo ny entiny. Gaga ianao ary tafapetaka ianao. Ianao io mba hanao surprise mivadinao hividy akanjo ray na roa raha farafabetsany, ity misy ramatoa anamany daholo ty rehetra ty, mikibo amin'io efa kibotaina be ohatran'iny, ny vatany efa tsy manome intsony, pato amin'ile akanjo, mampazahoana, tsy mamely ny namana rehetra zay misy vatana fa manjary miteniteny foana amin'ny olona ohatran'ireny satria tonga dia fantatra hoe mpangalatra io olona io.
mpanao risoriso olo io. En plus le mpivarotra rehefa lasa le ramatoa dia tsy mamenatra azy akory mifosan'le ramatoa hoe mpitsara neny président ohatrandreny ny mpitsara ty amintsika tapitra ndamadolo le akanjo rehetra na mety aminy na tsy mety aminy fa dia ezaky ny tanora mihitsy ramatoa be ao amity akanjo matetre ary tena zesta teknika be no rehefa mivoaka amin'le magasin eny amin'ny zomy Menakorondrano zany a amity akanjo tonga de fa 10, 5, 6 de ny garde du corps zany mitondra an'izy amina formana tanareo le protection ana habit de luxe reny tena tonga saina ianao a. Amin'ny firenena takany Afrique du Sud tena anisan'ny fady ny kolikoly. Amin'ny pays anglophone mihitsy tompoko dia mampagaga fa isika francophone de tena tsy tafavoaka mihitsy tsika amin'ny kolikoly. Ny anglophone tena miezaka mihitsy, tena miezaka. Ny sonondray moa de fa extrême mihitsy hoe takan'le vao tamin'ny tapabolana iny ny exécuté mihitsy le rangahy iny satria tratra tamin'ny kolikoly nefa izy ara filohan'ny orinasany. Gaga anao zany hoe ahoana moa nisy ny kolikoly amin'izany ny économie rehetrarehetra any Chine ny grande décision eo am-pelatana ny fanjakana fa de iny moa ny exécuté-na le rangaha fa hoe kolikoly. Dikan'izany faifay daholo natrany amin'ny tapony ka hatrany amin'ny farany ambany indrindra any Chine koa ohatra. Any Madagasikara hatrany amin'ny farany ambany eritrereto fa na hoe akakopia ary ianao indraindray de mbola ianao no mitondra ny taratasy fa hoe tsisy taratasy. Malaza be ny hoe volan'ny coronavirus nahodina tompona orinasa anankiray eo ankavanan'ny filoham-pirenena. Malaza be zany. Ka izao ny antony iresahana an'ity Afrique du Sud ty hoa satria vetivety ihany atokoko andrany noho ny antony maro samihafa dia zao. Ny antony dia mba tiako ho fantatry ny malagasy hoe mahazo mandry ivoan'ny vato isika satria tsy misangisangy ny autorité sud-africaine amina resaka abus zany. Quelle que soit la forme, surtout abus avy amin'ny mpitondra fanjakana zany. Ary ny tena mahazava-doza n'ity resaka volamena ity dia mifandringindringitra zavatra maro. Ao ny assassinat, organisation d'assassinat, ao ny détournement, ao satria azadino fa tany amin'ny faraparany volana oktobra novambra tany dia ny fiaramanidin'ny TOA izay fantatrareo ny tompony Ngamamy Ravatomanga dia ahita tany Ortambo. Inona no nakanisany tao? Tsy fantatra. Fa dia mitovy trajectoire amin'ity nataon'le avion kely amin'ny STA ty. Mitovy mihitsy ny trajectoire nandehanany ary eo zany no za tsy afaka hiteny mihoatra fa ny zava-doza amin'ity resaka volamena ity dia miditra daholo ny organisme de renseignement généraux amina firenena
matanjaka. Za zany niteny tamin'izany andro zany aho hoe hozahako hoe tena nangina le Japonais le azo. De za ihany namaly aora. De rehefa niady hevitra tamin'ny mpiara-miasa tany am-piasana de hoy aho mantsy ny dralahy. Zaho teneniko any lesany fa Japon, c'est le pays du silence qui frappe fort. Hitanareo le fisidin'le sabre iny tena hifananana mihitsy any Japon ny fivoahan'le sabra ao anatin'le tranony refesina ny bruit zany. Ary tena hoe silence, tena hoe tsy henonao akory mivoaka le sabra, tsy henonao akory le sabra matapaka an'le vatan'akondro na le vatankazo ary ny fiveriny ao anatin'le fitoerana, ao anatin'le étui. Tena fifaninanana nasionaly io any Japon. Fantatritsika fa misy koa ny yoga, ny arts martiaux japonais de miainga avy amin'ny hoe silence. Tsy hitanao akory tonga de efa misidina le ramaosy de efa mikapoka ianao. Sio! Ohatran'ny sabre. De efa mikapoka ianao. De hoy aho mantsy ny lehilahy hoe io silence japonais io tsy matoky an'io. Ces gars-là, ils travaillent dans le silence. Tsy mila mitatatatra izy. Et ça n'a pas raté. Tampitapaboly an'izay n'autorisena procureur anankiray tany États-Unis ny extradition an'ireto le Américaine anankiroa. Mbola miady moa ry zalahy zao nanao appel izy. Amindresaka nanampiana ny nga Carlos Ghosn tamin'ny évasion. Izany hoe makany zany zavatra tena exceptionnel zany hoe justice américaine ny azy manko ny voalohany de ny hoe miaro ny vahoaka amerikana. Ary na inona faute nadalàna nataony amerikana tsy extradable ny amerikana. Fa tena voalohany tao anatin'ny analina ny justice américaine zany hoe iny n'autorisena mi-extrader le justice. Dikan'izany miasa le fanjakana japonais. Ary tsy hoe par le fruit du hasard no ahatongavan'ny zareo miditra amin'ity enquête n'ity volamena 7.7 ty. Miditra daholo ny sampapitsikilovana amin'ny firenena matanjaka afa-tsy ny anglisy ihany sy ny alemanga ary ny italiana. Fa ny frantsay aloha de ao, ny japonais ary ny américain. Mazava ho azy ny Afrique du Sud no mitazona ny dossier de izy zany no mandanjalanja ny zavatra tokony atao en harmonie. Ianao tsara ty teniko ty. En harmonie avec les soucis de la haute diplomatie mondiale. Averiko. La décision qui sera prise sera en harmonie avec les soucis de la haute diplomatie mondiale. Matoa amin'ny teny zany androany tompoko lahy sy tompoko vavy
indrindrindrindra nareo mpanao politika dia tokony ho fantatrareo fa apartiran'io décision io nafantaranareo hoe tsy ao tsony ty androajoely ty karakarao am'izay fa mivoraka fa androany aloha dia miteny anareo fa tsy ao tsony izy ary raha ny paramètre reto tanako dia anjaran'ny vahoaka sisa ny ambony satria misy zavatra ihany koa tsy azon'ny olona hafa atao dia anjaran'ny vahoaka sisa ny ambony seulement mampatonga an'le tsy mety sy tsy tafavoaka dia le olona hieritreritra andeha andramby ity fitondrana non seulement ny vahoaka iray manontolo tsy tapa-kevitra en plus misy diplomasia matanjaka anankiray mandatanteraka ny virenana zany rangahy zany sy ny janonana zany boykely zany eo amin'ny fitondrana eo zany nareo vahoaka eo nareo mpanao politika ny mila manana clairvoyance mahay mandinika ary mahay mametraka ny tongotrareo satria tsy azonareo entina any amin'ny lalana diso ny vahoaka na inona zavatra mitranga na hoentinareo mitsangatsangana ary izy tsy azonareo entina any amin'ny lalana diso ny vahoaka eto dia ilaza zavatra kely fa manjary manimba zavatra rehefa miteny aho hoe ny asa fanaovana gazety tokoko saripady satria raha ohatra ho ahy ianao efa nazavaiko hoe mpanao gazety engagé amina voix iray voix politique iray dia il ou elle sera la voix de son maître ohatra zao anao raha mihainao an'izany ora mambazafy dia tsisy ninona azonao raisinao anatin'ny zavatra soratan'ny Ramambazafy izany fa tsy mifanompana fa nivazovana olona ary fanendrikendrehan'olona tsisy porofo en vue an'ny hoe anatsarana ilay filoham-pirenena mpamelona azy ka ino no mpamelona azy Ngaravatomanga no mamelona azy Ngalola Rasomahary no mamelona azy dia il lèche leur cul donc zany tsisy ninona azonao raisina sauf ianao hoe mapara dia madidia volana ny sainao ny mamaky ny zavatra soratin'ny Gaza Ramambazafy à terme nefany ça va vous nuire et tuer parce que vous n'aurez plus les capacités d'analyser vous n'aurez plus de recul dans ce que vous faites vous ne serez plus lucide raha ohatra ianao zao raha ohatra hoe mihaino ny mpanao gazety hafa ka engagé amin'ny ravalomanana izy dia tsy manan-katao izy afa-tsy manatsara millustre ny kiraron'ny ravalomanana à la limite ny zavatra ataony tous les jours dia eo miditra les manipulations eo miditra les flagrant délit de mensonge fironony ty atsangatsy amanorany ity ny endrizanao Ramambazafy zany moa dia mahavita manendrikendriky olona dia aiza ny bas dossier aiza ny fond de dossier aiza ny porofo amin'ny zavatra soratanao rehefa miteny ianao hoe amina million de dollars mivola-tratra tany Afrique du Sud nentin'ireto olona reto dia mba tokony hisy porofo tokony hisy porofo za zao raha ohatra hiteny ny zavatra ho teneniko eto dia misy porofo azoko aseho à terme fa pour le secret de la procédure
Je ne peux pas. Rehefa tena obligena ao anatina ankety dia azoko aseho hoe ity miprofo tompoko ao. Tsy azoko aseho ao anatina secret, ao anatina procédure mamaivay ohatran'izao. Teneniko avec précision mba ahafahanareo malala hoe samihafa ny journaleux sy ny tena atao hoe journaliste. Je ne le prétends pas l'être, hein. Mais tout de même, il ne faut pas dire n'importe quoi les gars. Arrêtez. Raha manao manipulation nareo, faites-en de manière intelligente et classe. Tsy vola. Tsy haiko indray aloha hoe ahoana no atao hoe millions de dollars amin'ny sain'ny sasany a. 643 300 ariary ny vola gasy tratra teny an-tanan'ny ralahy. 11 000 dollars américains ny vola tratra teny an-tanan'ny ralahy. 10 000 et quelques euros ny vola tratra teny an-tanan'ny ralahy. Ny olana amin'ny zavatra manao mandangalangy ohatran'io manko dia rehefa affiché le izy, publien'ny journaliste, zay tompon'andraikitra mahazo ny info any Afrique du Sud dia tapina ny dôme ary tsy mba malala mialatsiny akory aveo mialatsiny fa diso zay. 647 000 non 643 izay na 647 adiniko moa nanisaka satria atao anatin'ity andraso re tompoko vakiako fa manjary rehefa zavatra ohatran'izany manko tsy maintsy précis ianao satria note le izy dia manjary tsy mety raha ohatra ka 643 andraso 643 300 10 511 11 135. Ok. Hoy manko raha mibe data amin'izany andro hoe tsy afaka miseho tromper ianao na virgule ray ara rehefa mitantara fait historique. Voilà pourquoi je dois être précis. 640 raha mibe data zany prof de histoire de Madagascar zany tany amin'ny université tompoko. Ao anatin'izany koa ny exigence ny Arabe Romanina. Tsy afaka midiso ianao na virgule ray ara ozy fa tonga ianao dia maiko 0. 643 300 ariary ny vola gasy. Ny vola dollara 10 511 dollars. Ny euro 11 135 euros. Allez savoir pourquoi je suis au courant de tout ça. Je me tairai parce que je n'ai pas le droit de vous dire. Tsy mety ny hoe maikamaika ianao haka fitondrana dia manao manipulation aveugle fotsiny. Zao ry vahoaka malagasy a, zao ny zavatra teneniko anao. Mafy ary tena mafy tamintsika ny zavatra nitranga tamin'ny taona 2000. Mafy ary tena mafy tamin'ny malagasy ny zavatra nitranga tamin'ny 2000. Miresaka aminao ary rehefa mahita ahako ny fivoaran'ny firenena hafa, rehefa mitolona dia mitondra mankany amin'ny fivoarana. Ny tolona nataontsika malagasy rehetra dia ny tolona nakany amin'ny filetehana. Satria tsy mbola tonga eo amin'ny fitondrana akory ireto mpanao politika dia efa mamafy lainga. Lainga.
fantatrao ny ao anatin'ny saiko. Tsy mila zany andro rajolo zany aharitra eo amin'ny fitondrana. Ary ny tena marina ara dia hoe miangavy ianao andro matoa andro rajolona, miala ianao. Efa vita ny sitraponao hoe io ny sena, ny olonao ny efa ao. Mety tokoa mba hampatsara sy hampandroso ny firenena dia miala ianao. Nareo mianaka zany tokony hijanona mihitsy satria nareo mianaka no olan'io firenena io. Vous deux, vous êtes le problème, les problèmes de ce pays. Si à l'époque Ratsiraka se reconnaissait qu'il était le problème de notre pays, actuellement je vous dis que le problème de notre pays c'est vous deux. Ny resaka volamena amin'izany atao hoe resaka Afrika Atsimo zany dia hoy aho hoe adinoy ry fanjakana malagasy fa vendrana ianao. Io zany tena hoe entre vendrana. Eno tsara ary zalahy tafiditra ao anatin'ity resaka ity. Zao tena tsy afeniko fa androany nareo reny le tokony il est de pratique hoy ny fitenenana. Raha ohatra misy camion tratra mitondra drogue aty a Frantsa dia na ny tompony ara miara voasambotra mise en examen miaraka amin'ny chauffeur tondran'io drogue io. Saripady zany Ianao zany mitsotrotra ry ampandriana ry tompon'le camion. Ay le chauffeur izy ity mitondra drogue foana isaky ny mandeha dia ianao ny voasambotra vao maraina eo ampandriana eo. Ce n'est pas le cas à Madagascar. Lasa le avion tsy nanara-dalàna le avion nandeha nefany milaza ny tompon'ny avion ananantsika ho ampirofo fa hoe nahazo autorisation en bonne et due forme ary surtout ny papier, ny formalité douanière iny avion nandeha niala tao Madagasikara. Any Madagasikara tsy voasambotra ny tompon'ny avion, ny tompon'ny compagnie. Privilège énorme là. Et ça sous-entend énormément de complicité. Même si ce n'est pas encore avéré actuellement, panazana zany mampakako zany. Nefa ino kely afahantsika malala hoe vendrana le mpitondra fanjakana malagasy. Il suffisait de reconnaître autoriser une exportation iny dia lasa tena fototry ny afrikanina tatsimo dia nalefa nandeha satria ianao tompony ara efa milaza hoe autorisé. Fa nisy hésitation maromaro zany hoe rehefa tratra ho an'ny mpangalatra araky ny teneniko anareo sy natoriko anareo dia hoe ils agissent toujours en ordre dispersé. Ary zay ny forsan'ny polisy manambatra sy misynthétiser ny tenin'itsy sy ny tenin'itsy ary ny tenin'itsy. Kanefa ny tenin'ity ndray mitorako ity officiel daholo satria fitondram-panjakana ny resahana eto. Il suffisait de dire hoe autorisé ny dia récupérer ny volamena, récupérer ny izy telo lahy
dia raha tena honnête le fitondram-panjakana hoe tsy ao anatin'le izy dia niaretena izy telola na le olona manodidina dia ny séquestrena tao amin'ny banque centrale ny volamena. Tamin'ny voalohany le fitondram-panjakana ny teny an'izay hoe autorisé io, hoe misy taratasy amin'ny bonne due forme io lasany, avy any Mali io zavatra io. Avy any Mali io zavatra io. Version faharoa zay. Version fahatelo, au moment de la plaidoirie, dia hoe tsy autorisé mihitsy ny exportation ana volamena miala Madagasikara, dikan'izany exportation illicite io. Ok, y a pas de souci. Fa inona ny tena dikan'izay ary vahoaka malagasy? Manana dika anankiroa mazava izay zavatra izay. Voalohany, Maiambondrona, il faut se sauver, faut sauver le soldat Ryan. Donc, lasendra lahy daholo ny réseau ao anatin'io. Sarotra ny ino aho hoe misy tanana na misy olona ankoatran'ny izy roalahy afaka mibaiko hoe aza zavaina io ahodony ny caméra fa aza atao mitodika ihany ny caméra dia tsy hita izay mandeha. Olona roa ihany na telo ny afaka mibaiko an'izany satria aza adiny fa actionnaire miaraka amin'le lièvre Andriamatoa Biny amin'le resaka contrôle et surveillance caméra digitale zany eny amin'ny aéroport ny Ivato. Actionnaire izy mitsany. Ny avion amin'ny Biny. Fa tamin'io andro dia tsy nandeha ny caméra na tsy nitodika teny amin'ny le avion. Raha izay. Ils ont lâché le réseau. Faharoa, en disant hoe tsy autorisé io sy ny karazany dia mieritreritra izy tout simplement et tout bêtement hoe aleo ry bandereux higadrany fa hirécupérer ny volamena dia tsy fantatra izay fandehany avy eo. Amin'izao fotoan'izao manko dia tsy mba misy mihitsy hoe mba données financières zany any amin'ny ouvrage na magazine autorisé any, ahafantarana hoe zao taona ny réserve ana volamena ao anatin'ny ao amin'ny banque centrale, tsisy mahafantatra an'izany. Fa ny zavatra mitranga dia le volamena mivoaka no fantatritsika mianakavy. Amarana ny émission-ko androany satria efa miteny teo hoe somary fohifohy tsika androany noho ny antony maro samihafa. Ary hitanareo koa angambany hoe reraka be izaho io. Izao ny zavatra teneniko anareo devant la certitude ary ny amin'ny fisehon'ny zavatra mino tsika ny amin'ny hoe zavatra hitranga fa mila mivavaka ihany koa tsika satria ity zavatra ity tsy ady amin'ny olombelona ity fa tena ady amin'ny taranaky Nefilima. Ho anareo izay tsy mahalala zany hoe taranaky Nefilima zany dia mba manontany mpitandrina eo hazavanareo ny zavatra tiany, ny zavatra mitranga. Fa ny taranaky Nefilima dia tsy manana fo hitempo ho anao. Izay no mahatonga namoaly nilaza hoe mba rahovena ny misy Nelson Mandela ao Madagasikara.
na hoe atia frantsa ho an'ny Madagasikara. Manana fahasahiana ary tsy matahotra antsy na basy eo anoloana. Ka atsapan'izany hoe ny tombotsoan'ny fireneko, ny tombotsoan'ny ireto vahoakako, izany rehetra izany mila apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tsy handefa hira intsony aho satria efa tena tapitra akaiky dia akaiky ilay fotoana ka dia hanao velomantsika mianakavy aho samy tenin'Andriamanitra mba hajanony ireny laingalainga fa tsy mahalasa lavitra. Vao maika manimba tolona ny lainga mandrapana tompoko.